mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeravantsika rehefa kotratra ity talata fa 9 volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ho anio dia ny Timoty faharoa toko faharoa andininy 7 ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa andininy 7 ka hatramin'ny faraika amby roapolo aminaran'i Jesosy. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tombo-kasa izao. Ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany aho, fa fanankazo sy tany koa. Ny sasany homemboninahitra ary ny sasany halambaraka. Ko raha misy olona manadio ny tenany mafaka amin'ireny dia ho fanaka homemboninahitra izy, efa no amasinina ka mahasoa ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Ray maso aloha manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tompo mahalala ny azy. Andiny tsotra masina izay fahitantsika any amin'ny bokin'ny Naoma, andininy 17 mitovitovy amin'izay, amafison'ny Jaona toko 10:7-12, fantatry ny ary Jesosy ny mpiandry tsara, ilay mpiandry tsara, fantatry ny ah, fantatry ny aho Jesosy, fantatry Jesosy mahafantatra ny ondry, amafison'ny Paoly tsara eto izany manao hoe ny tompo koa mahalala ny azy. Fa inona moa ny hevitry le hoe mahalala ny azy Andriamanitra? Mahalala ny azy Jesosy. Ny hevitry Paoly raha mamaky an'ity Timoty ity isika dia izao, mahafantatra ny azy, zany hoe mahafantatra ny mpanompony Andriamanitra, satria izy no nifidy azy. Amin'ny Paoly amintsika kristianina dia ny mahampino dia antson'Andriamanitra, fifidianan'Andriamanitra, saika miverimberina re mandrakariva amin'ny toritenin'ny fiangonana rehetra zany. Ny hoe ny maha-kristianina dia antso ka miteraka fanoloran-tena. Mandray ny antson'Andriamanitra dia tonga manolo tena. Tsy ny fanoloran-tena ny olombelona mihitsy akory ny lasa aloha ny antson'Andriamanitra, fa ny antson'Andriamanitra ny lasa aloha. Araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy ianareo ange no nifidy ahy, zah no nifidy anareo, na zah ny antso anareo, dia nanony anareo, dia mamona areo. Zany hoe lay antso dia miteraka fanoloran-tena. Ny antso avy any ambony, avy amin'Andriamanitra. Ny fanoloran-tena avy amintsika olombelona. No zany dia mifamatotra mandrakariva ireo. Ny antso dia tokony miteraka fanoloran-tena. Dia zay mahatonga amin'ny Paoly eto manazava manao hoe fantatry ny tompo ny azy satria izy ny miantso. Izy ny miantso dia fantany zany lay antsony. Ary fantany lay antsony dia inona no heviny raha ohatra ka amin'ny teolojia amin'ny Paoly. Rehefa miteny zany Paoly eto manao hoe ny tompo mahalala ny azy dia nantsoiny izy. Fa izao mahalala ny azy izy ka fantany ny andraikitra tokony ho tandrify azy. Fantany ny andraikitra nakinina taminy. Amin'Andriamanitra zany tsy misy ny hoe kisendrasendra. Fa amin'Andriamanitra satria izy no miantso azy, Jesosy no miantso azy, dia fantatr'Andriamanitra ny andraikitra sy ny adidy izay tandrify antsika tsirairay avy. Tsy misy zany olona eo anatrehan'Andriamanitra na olona afaka miteny amin'Andriamanitra hoe za Andriamanitra tsy fantatro hoe inona moa zany ny antony niantsonao ahy. Na za Andriamanitra tsy fantatro hoe inona moa zany ny tena mba nahatonga ampivavaka Andriamanitra. Fa fantatr'Andriamanitra ny olona tsirairay ary fantany ny antony ilany azy. Fantany ny zavatra izay andrasany aminy. Satria izy ny antso azy. Itsika raha miantso olona anankiray dia fantatsika ny zavatra mpanaovina azy, itsika mpanota azy, mahafantatra ny hoe ity andraikitra ity olona ity, raha antsoko izy dia zao no mpanaoviko azy. No zany dia raha miteny Paoly eto manao hoe ny tompo mahalala ny azy dia zao, ny tompo mahafantatra anao ka fantatry ny tompo izay andraikitra tokony ataonao. Ny akon'izay dia izao, ny akon'izay hoe fantatry ny tompo ny andraikitra tokony menanao, na ny tompo ny miantso anao ka manome anao ny andraikitra tokony anao. Ny akon'izay dia izao, omeny ny tompo anao ny fanomezam-pahasoavana izay
sahazanao mety aminao ahafahanao manatanteraka lay antso zay nitsony ny tompo anao. Tsy ny fanomezam-pahasoavana akory ny tonga aloha fa ny antso ny tonga aloha. Zay mahatonga am Paoly ny teny manao tamy Timoty manao hoe fanomezam-pahasoavana zay nomeny anao tamin'ny fametrahako ny tanako. Izany hoe natsoiny Timoty de nanoiny izy izay nanoiny izy zany hoe nanolo teny izy ary rehefa nanolo teny izy de nandray le fanomezam-pahasoavana. Tsy ny fanomezam-pahasoavana akory ny lasa alohan'ny antso. Raha vao ny fanomezam-pahasoavana ny lasa alohan'ny antso dia lasa mivadika le izy. Tsy hoe za zany natsoin'Andriamanitra satria mahay, tsy zay loatra. Na iza natsoin'Andriamanitra satria mahay mihira na manana talenta ohatr'izao, tsy zay loatra. Eny, mety efa misy talenta efa ananana ohatrany hoe boka mazava ho azy. Fa izao nitsoin'Andriamanitra dia anao andraikitra anankiray de omen'Andriamanitra lay fanomezam-pahasoavana hoe toko manatanteraka lay andraikitra. Marina loatra, misy ny talenta, iny efa andresahantsika ny hoe misy ny talenta izay manjara atao hoe fanomezam-pahasoavana rehefa avy eo. Talenta izy efa anao mbola tsy an'ny tompo anao na nizaniza de men'ny tompo talenta. Fa rehefa natsoin'ny tompo ianao de tonga fanomezam-pahasoavana ny antsoina azy. Satria lasa ampiasainao ho an'Andriamanitra lay talenta, fa tsy ampiasainao ho an'ny teninao fotsiny ihany. Ny talenta ty ihany men'Andriamanitra mahasoa an'ny olona rehetra, na mpivavaka izy na tsy mpivavaka. Satria manohy ny asa paharina nataon'Andriamanitra ny olombelona, de ny men'Andriamanitra olona mahay marika, mahay matematika, mahay mozika, mahay manjaitra, mahay isan-karazany. Na de tsy mpivavaka azy izy men'Andriamanitra an'ireny satria endrik'Andriamanitra. Fa tonga fanomezam-pahasoavana iny rehefa kristianina sika. Zany hoe lasa fitaovana hoenty mampandroso ny asan'Andriamanitra sy hoenty mijoro vavolombelona. Fa rehefa manolo teny tsika eo isika de izao omen'Andriamanitra tsika zay rehetra andraikitra apetrany amintsika ka omen'Andriamanitra tsika zay ahafahantsika manatanteraka lay andraikitra zay nomen'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny tompo ny teny hoe niaza manahy mihitsy ianareo fa ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena. Satria fantatry ny tompo zany isika, de ny tompo no manome antsika ny andraikitra sahaza ary manome antsika ny hery zay hoentina manatanteraka iny andraikitra iny. Mandrakariva mantsy any de avadikitsika olombelona raha izy. Ny avadikitsika olombelona satria tsika olombelona cartésiana ndraindray de zao rehefa ohatra ka misy zavatra ataotsika dia ny fomba fisainantsika de miainga mandrakariva amin'ny hoenty manana, miainga mandrakariva amin'izay zava-misy eo. Dia hotsika manao hoe ity ny zava-misy eo no zany dia ity zany nataotsika. Fa ny an'Andriamanitra tsy zay, ny an'Andriamanitra inona ny tokony ataonao de omen'Andriamanitra anao izay hoentinao manatanteraka ny tokony atao. Ary io hita mandrakariva amin'ny teti-bolam-piangonana. Rehefa ohatra ka mijery teti-bolam-piangonana ianao de ny teti-bolam-piangonana de ny vola mivoaka ny mandeha aloha ny vola miditra. Raha ohatra ka makany amin'ny orinasa ianao de ny vola miditra aloha zay vao ny vola mivoaka. Raha ohatra ka mijery vola mitantana orinasa ianao na mitantana tokantrano de ny hoe zao miditra de no zao zany no avoaka. Fa ny fiangonana tsy zay, teti-bolam-piangonana tsy zany. Teti-bolam-piangonana de ny hoe ity no mivoaka de ity no miditra. Zany hoe ny asa amin'ny fiangonana no mibaiko ny fidiran'ny vola. Inona ny tokony atao zay amin'ny fiangonana? Inona ny tokony atao aloha? De zay vao na hoe ahoana no atao ahitana izay hoenty manana amin'ny tokony atao io. Marina loatra tsy maintsy mitombona tsara amin'ny tany ny tongotry ny mpino amin'ny fanaovana teti-bola, nefa koa tsy maintsy mibanjina tsara ny lanitra amin'ny masony ahatsiaro hoe fahasoavan'Andriamanitra no hoentina manatanteraka ny asan'Andriamanitra fa tsy ny tongotry ny olona mipetraka ambonin'ny tany akory. Fa ny mason'ny olombelona mijery an'Andriamanitra matokony fahasoavany ko no ahafaha manatanteraka ny asan'Andriamanitra. No zany dia tsy maintsy mieritreritra ny hoe inona ny tokony atao aloha ny kristianina ao anatin'ny fiangonana. Zay vao mieritreritra hoe de omeo anay an'Andriamanitra no entiny manatanteraka ny zavatra tianao atao io. Hoy Paoly, fantatry ny tompo ny azy. Fantatry ny tompo ny azy, izy no mividy azy. Izy no manome azy ny andraikitra zay sy ny adidy zay tiany ampanaovina azy, ary izy no miantoka izay ahafahan'ilay olona manatanteraka ny azy iny. Fa ny faharoa amin'ity Timoty iny hoe fantatry ny tompo koa ny azy, ny tompo mahalala ny azy. De izao koa mahalala
ilay olombelona le vombona hoe mahalala dia milaza fiombonana, milaza firaisana. Zany hoe raha miteny zany Paoly eto miteny ny tompo mahalala ny azy, tsy hoe mahafantatra fotsiny, tsy mahafantatra amy lafiny état civil hoe teraka tam'izao zanak'ranona, tsy zay loatra, fa hoe ny tompo tena mahalala ny azy. Zany hoe manana fiombonana am'ilay olona izy, ka fantany ny zakany sy ny tsy zakany, fantany ny mahasoa azy sy ny tsy mahasoa azy, fantany ny fahalemeny sy ny zavatra rehetra zay andrasany. Zay ny tiany Paoly ampahirezana atsika eto manao hoe aza manahy fa fantatry ny tompo ianao, aza manahy fa fantatry ny tompo ianao, satria Andriamanitra de manao fanorenana mafy ho izy. Zany hoe Andriamanitra rehefa mifidy de fifidianana azo antoka. Andriamanitra rehefa tia hoy Jaona tonga telo ambin'ny folo andiny voalohany, Andriamanitra Jesosy rehefa tia ny azy eto am'ty zao tontolo zao ty de tia ny azy hatramin'ny farany, ary fantany ny azy, mahalala ny azy Andriamanitra. Noho zany de zao fantany zany izay sahaza azy. Andriamanitra zany mahafantatra atsika de azotsika antoka ny fahafantaran'Andriamanitra izay sahaza atsika. Izy no miantso atsika de fantatr'Andriamanitra zay sahaza atsika, tena amy lafiny fiainana mihitsy io amy lafiny hoe hanina hoanina ny tena tenenina sy zay ho tafiana. Fantatr'Andriamanitra zay sahazanao ny am'izany hoe hanina hoanina sy zay ho tafiana zany. Fantatr'Andriamanitra koa zay mety ho zakanao sy tsy zakanao ao anatin'ny fizahantsoetra zay mety ho lalovanao. Paoly de efa niteny an'izany mihitsy amy Korintiana manao hoe inona moa no tokony mampanahanareo am'izay fizahantsoetra lalovanareo, zay zakanareo ihany no avelan'Andriamanitra lalovanareo, satria hoy izy amy Timoty ny tompo mahalala ny azy. No zany de manaisotra ny tebiteby sy ny fahoriana mitahotra ao anatintsika zany eto Paoly manao hoe aza mieritreritra hoe olona tsy fantatr'Andriamanitra ianao ka ny zavatra lalovanao de miafina amin'Andriamanitra, tahaky ny teny Isaia mpaminany ray maka hoe ry zanak'Israely io, aza mieritreritra na miteny amin'Andriamanitra hoe miafina aminao Andriamanitra ny rariny tokony hoa, satria tsika mety ho azo ny fakapanahy mieritreritra hoe ahoana moa zany Andriamanitra, sao de mba hadininao ve za zany sa aiza le rariny amiko sa ahoana. Dia mazava kosa eto ny tenin'ny Paoly manao hoe ny tompo mahalala ny azy. Zany hoe ny tompo zany de azotsika antoka ka mahafantatra zay mety ho maharary anao, mahafantatra zay mety ho mampangiry firy anao. Ny tompo mahafantatra zay mety ho mombamombanao mihitsy, tsy hoe mahafantatra fotsiny fa mahalala, lalina kokoa, misy firaisana kokoa amilay amy mpanompony Andriamanitra. Io moa tenenitsika hoe Paoly nge de manoratra atsika amin'ny tempolin'Andriamanitra. Noho zany de ao anatintsika Andriamanitra de tsy atoro mihitsy ny momba atsika zany Andriamanitra, mahalala ny azy Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay tsy tokony ho adonontsika mihitsy raha miteny Paoly eto manao hoe ny tompo mahalala ny azy, dia izao koa ry avako malala, ny tompo tsy azo, tsy miandro fampahafantarana avy amin'olombelona na avy amin'iza na avy amin'iza ny momba atsika. Tsy tokony adonontsika fa Satana de bepanga Satana, ary ny dikany teny hoe Satana raha teo, Satana amy teny Hebreo, na koa na dika tamy teny grika hoe diabolos, de lay mpampisaraka na lay mpampiady na lay betakalaza, lay mpiapanga. Ary rehefa miapanga izy de tsy miapanga amy lafiny tsara akory fa miapanga amy lafiny ratsy, tahaky ny nataony tamy Joba. Dia Satana de niapanga any Joba tamin'Andriamanitra, nanaratsy any Joba tamin'Andriamanitra hoe Joba nge pikaramy, Joba nge mivavaka satria tahinao Joba nge olona materialiste Joba ny antony ivavahany Joba de satria ambininy izy ko, satria omeno zavatra izy ko, rehefa omeno fiarakodia isan'andro ve izy tsara tarehy ve izy tsy hiangona, rehefa omeno akanjo tsara ve izy tsy hiangona, rehefa omeno vola atao rakitra bebe ve izy tsy hiangona, rehefa tahinao ve izy tsy hanompo anao, fa zay fotsiny Joba. Raha jerena amy solomaso ankehitriny hoe omenao azy ze ilainy de mivavaky izy.
materialiste joba zany hoy satana ny apanga de hoy ny tompo tamin'ny satana manao hoe mangina ianao fa fantatro joba zay le hoe ny tompo mahalala ny azy eo anatrehan'ilay mpiapanga zany dia tsy afaka manao na inona na inona antsika lay mpiapanga satria ny tompo afaka miteny manao hoe fantatro ange iny fantatro iny zanako iny fantatro izy tsy mila anao iapanga tsy mila anao itakalaza tsy mila anao anao tatitra momba azy fa fantatro izy satria zanako ary io no ray maka tao amin'ny chateau lehibe anakiray la sy diso martebourg tany Allemagne ny Lutera teo ampandikana ny baiboly ho amin'ny teny allemand dia tonga na ny apanga any Lutera satana eo ampandikana amin'ny baiboly io zany tsy fantatra zay ndresahany Lutera ndresahany fomba ny apangany satana ny Lutera fa ny hita kosa de raha ray mainty ny firetaka tamin'ny rindrina de hoe inon'io de nitroahany Lutera tamin'io satana satria no ampangainy satana izy zany no kiviny hoe ianao ve asa ianao ve mba miseho mandika baiboly eo ianao ve zao tahaka zany le fiampangana fanakivina zany mety ho fampahatsehivana ny hoe ny eloko efa ny fonana sy ny tahaka zany Andriamanitra de mahalala antsika ka Andriamanitra dia tsy mila olona ampahafantatra amin'Andriamanitra ny momba atsika maika moa fa tsy miaino ny feo hafa Andriamanitra momba atsika fa Andriamanitra de zao mahafantatra atsika itsika rehefa miaino olona de manakone hoe mba tantara hoe momba andry olona ry mba tantara hoe momba andry olona ry de am'izay fotoan'izay mety ho diso ny fomba fitsaratsika satria tsika miaino mamantatra olona miainga am'izay mety ho nitenen'ny olona hafa fa Andriamanitra tsy zay mahatonga an'Andriamanitra manana fijery mahitsy mandrakariva satria mahafantatra atsika izy ny akon'izay de zao manamarina atsika Andriamanitra mahalala atsika Andriamanitra ka manamarina atsika izy noho ny amin' Jesosy tsy hoe mahalala atsika izy ka de mandiso atsika na manary atsika fa mahalala atsika Andriamanitra mahafantatra atsika Andriamanitra de zao manamarina atsika izy zany hoe miaro atsika izy Jaune efa nitenen'io amin'ny epistily manao hoe raha misy ainge manote de manana solovavy izy de Jesosy Kristy ilay marina zany hoe Andriamanitra mahalala atsika na eo azy zay mety ho fiampangan'ilay ratsy na eo azy mety ho etraketraky ilay ratsy fanaratsiana de zao tsy miaino Andriamanitra fa manamarina atsika noho ny amin' Jesosy izy iny zany no afatry-pola zay havana raha manatitrantitra izy manao hoe ny tompo mahalala ny azy de zavatra roa lehibe tsy tokony ho kivy ianao fa tokony olona mitraka mandrakariva tokony olona mahery mandrakariva ao anatin'ny fizan-toetra olona mahery mandrakariva ao anatin'ny fiainana isan'andro satria fantatry ilay nifidy ianao fantatr'Andriamanitra ianao fantany daholo ny momba anao no zany de zao olona mitraka ianao fa ny faharoa ny akon'io de zao olona azon'Andriamanitra ampiasaina ianao fantatr'Andriamanitra zany de olona azony ampiasaina misy dikany zany ny etsonanao fa tsy hoe kristianina mitomemem-pona na kristianina mitanakanaka foana ety amin'ity tany fantalovany ity fa kristianina manana zavatra atao satria fa matoy ianao natsona dia fantatr'Andriamanitra zany ny dikany fa ny olona de zao itsika moa ndray mety mpanompo malaina mety mandevina lay talenta lay fanomezam-pahasoavana amen'Andriamanitra mety minimitsy manao hoe tsy asako zany tsy didiko zany tsy vitako zany mety manao zay tsika indraindray engane tsy ho zay ianao zay mahatonga amin'ny Paoly eto ny teny manao hoe fantatr'Andriamanitra ianao fantatr'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana nomeny ianao ka tsy afaka miala ianao manao hoe za tsy manana na za tsy nanao na za tsy mahay fa fantatr'Andriamanitra ianao ary rehefa fantana ianao de tsy maintsy ho ametraha amin'ny fanontaniana manao hoe fantatra ange no nomeko anao hoe talenta 5 ange no nomeko anao hoe talenta 2 ange no nomeko anao hoe talenta 1 ange no nomeko anao hoe de hitako ange nandevenanao an'iny de hitako ange anao le tsy nanao nininy de hitako ange anao le kamo velona iny de hitako ange anao le mora tezitra iny de tsy nongolongo tsy nanao ntsony ny dongy sy ny sisa rehetra
zany hoe fantatr'andriamanitra avokoa zany rehetra zany satria fantany zany de tsy afa-miala mihitsy sika fa tokony ho androso hatrany amin'ny fanompona. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fahafantaranao anay ny fanahinao masina aty anatinay zahay mitoetra aty anatinay de fanahy velona ary fanahinao Andriamanitra ka mahatonga anao mahalala ny atsipirian'ny fiainanay. Zay tsy mahafantatra ny tenanay sy ny fiainanay mihoatra noho ny hafantaranao anay. Koa ankehitriny tompo mivavaka aminao zahay, omeo fanaham-pohatra any zahay amin'ny fanomponanao, omeo fanaham-pohatra any amin'ny fanarahana anao, dia tehirizo mba olona hitraka, olona azoto ho azonao ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa zay nanirahanao anay. Aza vela ho isan'izay miemotra izahay fa atao ny tompo afamafohatra any amin'ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay. Mivavaka zay ho an'izao tontolo zao izay ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, mivavaka zay ho an'ny firenenay zay ezaka maro samihafa atao tompo de iandanio ary mamindra fo am'izay mety ho fitavozavoza. De mivavaka zay ho an'ny fiangonanao mijoro vavolombelona, amasino ny fiangonanao, tao mihajoro amin'ny fahamarinana hatrany, tao mihajoro amin'ny fitiavana, tao mihajoro amin'ny fahafoizana eo anivon'ny ny firenena am'izay andrasanao azy ny fiangonanao. Ny mpino tsirairay de ampahirezo tompo mba ho kristianina azo ny firenena ianteherana, ho azo ny fianakaviana ianteherana ary ho kristianina mijoro vavolombelonao mba hizara ny filazantsara am'izay rehetra misy azy. De mametraka ny fiainana eo am-pelantaranao zahay tompo, raha ataovy mahazo antoka izahay fa fantatrao. Amen.